eo amin'ny taranja tennis eo anivon'ny knapsa rehefa ny farana ny fikarakarana zareo anivon'ny knapsa ny fananana ho an'ny skajy zandrana dia raikitra indray zany zao fa dia izy indray nyhetsika ho an'ny skajy zokiny open lasy vavy izy ity ka anomboka ny 7 aprily ka ifarana ny 3 aprily izao ihany koa izany fananana izany eny amin'ny complexe sportif ny knapsa eny votovorona. Taorin'ny fahavitan'ny fifaninanana ho an'ny sokajy zandry ny volana martsa lasa teo dia mikarakara hetsika ho an'ny sokajy senior lasy vavy indray ny rantsana tenisy eo anivon'ny knapsa. Hetsika izay atao eny amin'ny kianja votovorona nanomboka ny 9 aprily lasa teo ka ifarana ny 3 aprily io avy zao ary nampitondrana ny anarana open de tennis knapsa aux mesdames. Arak'izany anaran'izany dia nosokafana ho an'ny mpilalao lasy vavy manana kara-pilalaovana sy ireo tsy manana izany kara-pilalaovana izany ny fifaninanana. Saika ireo kalaza eo amin'ity taranja ity avokoa ny namaly ny antson'ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity. Fantatra moa fa azo iray tapitry sariary ny tompon-daka ho an'ny sokajy lehilahy raha eniny hetsy ariary kosa ny an'ny vehivavy. Marihana fa akoatra ireo hampanoana sy mpiara-miombonantoka amin'ny knapsa dia miara-miasa akaiky amin'izy ireo ihany koa ny ligina Analamanga sy ny seksiona Antananarivo renivohitra. Raha ny nambarana Andriamatoa Mananiala Andriantsalama izay tompona andraikitra voalohany amin'ny rantsana tenisy eo anivon'ny knapsa dia tanjon'izy ireo ny ampandroso sy ampiroboroby ity taranja ity eny anivon'ny Malagasy tsy akanavaka. Mazana tokoa mantsy izy no misy andian'olona mieritreritra fa natao hoan'ny manakatao ity taranja ity. Ny anomevana ny rehetra mpakafy akoatra ny fianakaviam-ben'ny knapsa ho hatrany izy no antony nananganana ny fotodrafitrasa eny votovorona. Raha ny fantatra dia efa 30 taona no nijoro teo anivon'ny knapsa ny rantsana tenisy. Tany amboloany dia nijanona ho an'ny mutuelle du personnel de la knapsa izany. Ankehitriny kosa dia efa mivelatra ho an'ny rehetra. Aorian'ity open de tennis aux mesdames ity dia hikarakara ny open entraîneur par équipe indray ny knapsa ny volana May ho avy izao.